Serge Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Amafisana ny fitadiavana vahaolana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Izay no nisongadina nandritra ny fivoriana ny arahan'ny fanjakana malagasy ireo masivo sy ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy arabola teny Avoloha. Noresana nandritra izany ihany koa ny fanaovana vaksiny sy ny fandraisana anjara amin'ny COP26. Nirosy samy fitokonana nanomboka androany Saint-Pidou, roa taona sy tapany nanginana sy nandrosoana vahaolana saingy tsy nisy miaino izy ireo anton'izao etsika izao raha ny fanazavana. Tsy tokony handray fanapa-kevitra irery ny fanjakana amin'ny fanarenana ara-toekarena fa iarahana mandinika amin'ireo mpisehatra rehetra ho ny vondron'ny mpandraraha. Isan'ny tsy ankasitrahana izy ireo ny fampiakarana ny aba sy ny hetra ampitomboana ny kitapom-bola-mpanjakana fa mamono ny sehatra tsy miankina. Misy savalo ireo namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana tao Moramanga alina ary 7 naratra mafy. Mahaloana izany, ilaina ny fitandremana sy ny fanamafisana ireo fepetra samihafa napetraka raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, vitan'ireo siantifika amerikanina ankehitriny no mampiasa vokisoa na rein d'import génétiquement modifié amin'ny olombelona. Fandidiana voalohany maneran-tany izay nataon'ny ekipa iray ao New York. Ny adidin'ny avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko goavy taonao vaovao eto amin'ny École de Veka Manasanaoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia mafisina ny fitadiavana vahaolana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Izay no nisongadina nandritra ny fivoriana ny arahan'ny fanjakana malagasy ireo masivo ary ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy arabola teny Avoloha fanadiny la nanefso. No tanterahina ny maraina teo teny amin'ny lapam-panjakana Avoloha ny fionana lehibe ny arahan'ny fanjakana malagasy sy ireo masivo famonina sy miasa eto Madagasikara ary ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy arabola. Fionana izay notarihan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Raha ny mahakasika ny olana mianjady ny tapany atsimo, ny fiainan'ny rotsakora natao anatin'ny roa taona no napahazovahana ny keriha tamin'ny tsy taona ity. Raha toka efa tamin'ny taona 2017 no nisy ny keriha, sy isan-taona izany fa mifandimby miankina amin'ny rotsakorana. Ankehitriny, efa manomboka mitoetra ny haitany noho ny fiovan'ny toetrandro. La tenue de cette réunion me semblait important afin de pouvoir faire le point sur la coopération de l'État malagasy. Hitako fa tena ilaina izao fihaonana izao ahafahana mijery ny fifandraisana misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena. Maro ny teboka izay mila hojerena sy atao laharam-pahamehana ary mila resahina miaraka ahafahana mampirindra ny asa izay ataontsika tsirairay avy azona vokatra aingana ho an'ireo mponina malagasy. Isan'ny antony voalohany ivoritsika eto androany ny zavatra mitranga any amin'ny faritra atsimon'ny nosy raha tadidinareo ny volana Jona lasa teo. Niaraka nambolavolan'ny plan émergence Madagasikara ho fanovana tanteraka ny toetra raha any amin'ny faritra iny ny tenako sy ireo olom-boa afidy any amin'ny faritra. Pour changer radicalement la situation dans le sud du pays. Efa misy ny fandraisana andraikitra sy paikady napetraka ny fanjakana amin'ny fanampiana ireo mponina any atsimo. Mila amafisina izany ary tokony hiara-iasa ny rehetra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ho hiatrany ny filohan'ny Repoblika Androany. Antony mahazava-dehibe ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny COP26. Noresahana nandritra ny fionana ihany koa ankoatra izay ny fanaovana vaksiny hiarovana amin'ny valana retina COVID-19.
Aujourd'hui, nous allons également aborder le sujet relatif. Androany ihany koa no iresahantsika ny mahakasika ny ady amin'ny valinaretina covid-19 mba hiarovana hatrany ny mponina fa eo ihany koa ny fanatanterahana ny tanjona izay apetraka amin'ny fanokafana tanteraka ny tsisy tany ahafahana mandray ireo mpizahantany sy ireo olona rehetra maniry hitsidika ny Madagasikara. Eto ao dia isaotra n'ireo rehetra izay nanolotra vaksiny ho an'ny Madagasikara. Ho atolotry ny ministra ny fahasalamana eto ihany koa ny asa sy ny fanentanana efa nataon'ny fanjakana malagasy. Seront également exposés ultérieurement par le ministre de la Santé publique ici présent. Ny tadiavana vahaolana aingana sy maharitra no fanatsarana ny fiainan'ny malagasy rehetra indrindra amin'ny tapany atsimon'ny nosy no antony fionana androany ka antony ny resahana mivantana tamin'ireo mpiara-miamponantoka ara-bola sy ara-teknika. Izay vaovao misongadina ihany koa dia nindroso tamin'ny fitokonana nanomboka androany Saint-Pidou. Roa taona sy tapany nanginana sy nandrosoana vahaolana saingy tsy misy mihaino izy ireo antony hetsika raha ny fanazavana azo io nasaina. Niroso tamin'ny fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny fahatseranana nanomboka tamin'ity androany ity. Raha ny hita ho an'ny teto Antaninarenina nisokatra ireo birao ary nisy ny mpiasa ny asa saingy manatanteraka ny service minimum. Tahaka izay ihany koa ny teto Antanimena izay misy ny birao ny fahatseranana. Raha nambaran'ny filohan'ny Saint-Pidou, roa taona sy tapany ny fambitaniana saingy tsy nisy ny aino ka izao ny afara tamin'ny fitokonana izao. Roa taona sy tapany izay nametraka mihitsy hoe dialogue social mba afahana tsy sinina izay hoe korotana sy kotaba izay. Fa saingy indrisy moa zany fa manao be marenina ny ankilany dia tsy afaka iandry taona fahafiry indray zay zany vao hetsika ao anatin'le izy. Tsy mandray baiko avy amin'ny lehibe zany izay amin'izao fotoana izao. Fantatray fa misy tratrany tsindry azo lena ihany manodidina n'ilay raharaha satria fantatritsika tsara ny eto Madagasikara ary tsy zoviana amin'izany ny rehetrarehetra ao anatin'izay zavatra izay fa lasa ilay mpiasa-panjakana izay manatanteraka baiko manao ny asany no tratra farany rehefa tonga ny fotoana izay mampahavaivay ny fandehan-javatra. Ankoatra ny fanehoana firaisan-kina amin'ireo mpiasan'ny fahatseranana izay nitomboka amponjam-bolana maro tsy mbola notsaraina hatramin'izao. Isan'ny takian'ny Saint-Pidou ihany koa ny mangarahara amin'ny fitantanana ny Gatsinet, ny fampitsarana ny fanohanana ara-teknika atao eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny tsy fijabahana ny mpandraharaha tompona ndraiky mpanjakana amin'ny raharaha tokantrano ny fahatseranana. Ny Saint-Pidou izay mitaky fionana mivantana amin'ny filoham-pirenena. Manana information izay tsy ho zarainay amin'ny mpiara-miasa amin'ny be dia be no mampiantso anay dia tonga izay miresaka. Efa mifampiresaka tamin'ireo olona be dia be ao amin'ny présidence ireo zahay fa izay tsy afaka amin'ny information aty aminay mihitsy satria fantatritsika tsara eto Madagasikara tsika no mipetraka fa indraindray viliviliny sasany le zavatra tiana ho ampitaina amin'ny vantana. Ary ny filoham-pirenena alohan'ny akarana teo dia efa mifampiresaka tamin'ny syndicat tamin'ny taona 2024 efa nahita ny olona ny syndicat dia niteny hoe mbola ho raisiko ianareo dia miandry an'izay zay hatramin'izao hoe ahoana le fionana amin'ny filoham-pirenena fa efa ela ihany izay ny nangatana dia hatreto izany mbola tazominay ho anay ilay information fa rehefa tonga moa ny fotoana zany tsy maintsy hitenenana an'le izy rehefa tena hoe tsy mety ny filoham-pirenena indray anay dia ny vahoaka rehetra mihitsy indray zany no ampahafantarina an'le izy hoe zao le naiky niaona anay tamin'ny filoham-pirenena. Raha ny fampitambavao voaray, isy ny fionana eo amin'ny syndicat ny mpiasan'ny fahatseranana sy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ao amin'ny andro ny rahampitso. Raha mahafapo ny syndicat ny valan'ny fionana, miato avy hatrany ny fitokonana. Raha tsy izay, isy ny fanapa-kevitra ho raisina mandritra ny fivorim-be izay ho tanterana ny herinandro ho avy io amaritana ny ho toy ny hetsika ho ny filohan'ny Saint-Pidou. Araka ny vaovao voaray farany moa dia hitondra fanazavana sy fanamarina mahakasika izao fitokonana izao ny tompona andraikitra eo anivon'ny douane sy ny ministera tompona andraikitra fa rehefa vonona ny sary dia ho alatsantsika eo ihany mahakasika izay fa tsy fanajana ny zon'ny syndicat no andikan'ny SSM ny fandavan'ny préfecture n'Antananarivo ny fangadany Saint-Pidou itokana manerana ny nosy mitaky ny fampiarana ny lalàna manoloana izany SSM Valentina. Taorian'ny fandavan'ny préfet de police ny fangatahan'ny syndicat mpiasan'ny fahatseranana hiroso amin'ny fitokonana nanomboka androany. Nanao fanambarana ireo mpiambana eo anivon'ny SSM entina hitakinany zon'ny syndicat
ary tsy manaiky ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny fisitrahan'izy ireo ny zony. Tsy manana fahefana andaha na andrara fitokonan'ny syndika ny préfet n'Antananarivo satria fampafatarana fotsiny ihany no atao eo anivon'ny toeram-piasana ka tsy hisy fiantraikany amin'ny filaminam-bahoaka ny fanatanterahana ny fitokonana izay hataon'ireo syndika reo any anatin'ny toeram-piasana. Marianay fa tsy fiatoana tanteraka akory no atao fa voaja tsara ny fametrahana ilay atao hoe service minimum. Namafisin'izy ireo fa manoana tanteraka ny fitakiana sy hetsika ataon'ny Saint-Pidou manerana ny nosy ny SSM ary ny antso ny syndika rehetra hijoro sy hivondrona manoloana ny nambaran'izy ireo fa fanosy nosoehana ny fifanarahana iraisam-pirenena maro nosony avy ny Madagasikara mikasika ny zon'ny mpiasa. Mahatsapy zahay fa misy ny fanitsakitsahana zo fototra ara-syndikaly izay mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena dia mifanohitra tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fanjakana malagasy nanasonian'ireo lalàna iraisam-pirenena sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay mahakasika indrindra ny fomba zany ahafahan'ny mpiasa mizaka ny zo fototra sy ny fahalalahana ara-syndikaly. Ka ny fitsapatsabahany fitondram-panjakana amin'ny hetsika ara-syndikaly ataon'ny mpiasa dia fandikan-dalàna zany lalàna iraisam-pirenena sy lalàna eto amin'ny firenena. Miangavy ny fitondram-panjakana malagasy anaja ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nisoniavin'ny filoham-pirenena tamin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana Jiona tamin'ny taona 7 tany Genève. Etsy ankilan'izay tsy eken'ny SSM ihany koa raha ny fanazavana ny fisamborana syndikalista na ny mpitarika syndika na ihany koa ny fampiororona azy ireo. Tsy tokony iray fanapa-kevitra irery ny fanjakana amin'ny fanarenana ny toe-karena fa iarahany midinika amin'ireo mpisehatra rehetra ho ny vondron'ny mpandrarà. Isan'ny tsy akasitrahany izy ireo ny fampiakarany ny aba sy ny hetra ampitomboana ny kitapom-bola mpanjakana fa mamono ny sehatra tsy miankina. Ionona say. Marisarisa ny fifandraisany amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Vokatrio tsy mahafantatra ny lalana izoran'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny toe-karena taorian'ny Covid-19 ireo mpandrarà. Isan'ny manaitra azy ireo ny fampiakarany fanjakana ny aba sy ny hetra amin'ireo akora sy vokatra maro samihafa eto amintsika araka ny nambarany filohan'ny fivondrona ny mpandrarà malagasy. Zany hoe samy manana problème anaty réseau zany na fanjakana na ny mpandrarà fa eo zany mila jerena tsara hoe ny hetra miakatra mila arindra tsara zany amin'ny orinasa sy ny mpanjifa amin'ny hoentimana zany hoe pouvoir d'achat eo anivon'ny mpanjifa ary eo amin'ny capacité d'investissement sy ny fonds de roulement ho an'ny orinasa mba misy équilibre zany mila jerena fa raha ny fanjakana rery ny andeha nangambola satria tsy manambola dia ho sahirana ihany ny orinasa. Ankoatra izay, isan'ny manjavozavo ihany koa ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'ny fifehezana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Vaolana ny fampitomboana ny famokarana izany eto an-toerana, saingy tsy fantatra ny lalana tian'ny fanjakana na ho ale. Ny industrialisation processus continu fa iny zany mila mazava hoe aiza no hitondrana azy ahoana fomba fipetraky ny lahara-pahamehana eo amin'ny fanaovana siramamy, fanaovana menaka sy ndraitratra zany hoe akoatra an'le produit de première nécessité misy an'le produit de grande consommation. Zany zatra rehetrarehetra zany mila mazava tsara zany hoe ahoana ny fomba hitondran'ny fanjakana anazy eo amin'ny lafin'ny fanohanana zany hoe fametrahana an'le tontolo ahafahan'ny mpandrarà mampiasa vola ahafahana manangana orinasa zany hamokatra an'izy ireny. Manoloana io mangataka ny sy ny fionany eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ireo mpandrarà eto Madagasikara mba tsy hahatopotra ny miono azy ireo amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena araka ny nambarany filohan'ny syndicat des industries de Madagascar na ny SIM. Fa samy diso daholo tsika rehetrarehetra ny fanjakana io na zay avy aty amin'ny mpandrarà tsy miankina io na ny vahoaka andao hijery tsara hiresaka hifanakalo-hevitra satria 80-90% ny entana ilayntsika andavanandro agnery tompoko afaratsika ny ivelany ka ho very fotoana fotsiny tsika raha efa mpanimetsiny eo foana fa andao hijery hevitra hoe atao ahoana no ataotsika mba ho vokariny eto atoerana reo zavatra dao re tompoko manao zafady ndao mba hiresaka hijery fa hevitra ny maro mahatakatavitra ty toe-karena ty toa sahala amin'ny hanimba zavatra ka andao tsika hijery hevitra
mba haka lalana hafa raha ny fanazavanyireo mpandrara hatrany miova isaky ny tompona andraikitra mitana ny ministera ny varotra sy ny indostria ny laharam-pamena sy ny drafitra ka mahavery ireo mpandrara sy ireo te ampiasa vola eto amintsika. Tokony isy ny continuité de l'État ho izy ireo sy ny paikady matotra anatin'ny antonony sy lavitrezaka avy amin'ny fanjakana mba ahafahany mpandrara mametraka ny vina mifanaraka amin'izay ho tompontsony rehetra. Mahakasika ny vidin'ny gasy kosa indray amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy ny vidiny izany any amin'ireo mpanjara amin'izao fotoana izao raha toka saika nidina nanomboka ny 12 oktobra teo ny vidiny izany amin'ny atsinjarany sy ny 4 kilao tsy nietsika kosa izany nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra 2024 ho an'ireo mivarotra kashte miantarandrianay. Eto amin'ny tipaninjara mivarotra gazy amin'ny atsinjarany sy amin'ny kashete iray ity nanomboka tamin'ny alatsinainy 12 oktobra nahitana fidina ny vidiny entona fandrehitra. Isan'izany ny 7 kilao sy ny 4 kilao ary niverina amin'ny laony ihany koa ny fanjifana gaza izay amin'ny sarany 3,000 ariary no mihoatra. Nanomboka tamin'ny latsinainy aloha ny vidin'ny gazy dia nilatsaka. Verina normal tsara. 9 kg zao recharge na 9 kg à 60 000 ariary plein izy eto amiko. Fa taloha izy eo amin'ny 68 teo. Ny vidin'ny atsinjarany zao efa verina normal tsara daholo ny lanjany aloha. 3,000 ariary zao lasa 430 grammes indray izy zao. Taloha izy teo amin'ny 310 grammes teo. Ny 4 kg zao ny eto aminay kashte daholo ny atreto ny amin'ny galana rehetrarehetra. Fa 24 500 teo aloha izy niakatra kely lasa 27 000 ariary. Zao izy 24 500 zay foana. Tsy mitovy amin'izay anefa ny vidiny entona fandrehitra amin'ny toerana maro, indrindra ireo mivarotra en cachete. Nijanona tamin'ny vidiny niakatra avokoa izany nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra 2024. 9 kg sy 12 kg namidinay. 9 kg 60 500 ariary. 12 kg 84 000 ariary. Ohatr'izay foana izao nanomboka tamin'ny premier. Vidiny taloha izy zao 51 500 ariary ny 9 kg. Dia 12 kg 72 000 ariary. Dia nanomboka tamin'ny premier izy niakatra. Hatramin'izao. Tamin'ny voalohany milona izany menina fa amin'izao izy efa manomboka zatra dia efa tsy dia misy mitentsiny. Tsy ahivina, efa nisy ny filazan'ny ministera ny vatra sy ny indostria fa tsy tokony mbola hiakatra ny vidiny entona fandrehitra sy ny hoe efa nisy ny fampiresana tamin'ny ministera sy ny vito-gazy saingy taorian'izay nambarany ity farany fa tsy azo hidivirana ny tsy maintsy sy ny akaran'ny vidiny izany noho ny fiakaran'ny vidiny gaz butane eo amin'ny tsena iray sampam-pirenena. Nanomboka ny fiandohan'ny oktobra teo, nahatratra 900 isanjato io fiakaran'io. Tsy nanome fanazavana mikasika izay ankilany teo anivon'ny ministera tompona andraikitra raha niezaka nanontaniany mpanao gazety. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia manoloana ny fisokafan'ny sistany Atsoatsy. Manomboka efa mivarotra billet d'avion eo amin'ny sidina Antananarivo Paris, Antananarivo ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Antananarivo Paris 570 euro ny sarany mandeha sy miverina amin'ny klasy ekonomika ary 170 euro kosa ny sarany mandeha sy miverina klasy ekonomika ihany ho an'ny Paris Antananarivo. Tsy ahivana fa tafiditra ao anatin'izay vidin'ny billet d'avion izay ny test PCR raha ny fanazavana voaray ihany koa dia indroa isan-kerinandro ny sidina mankany Europa amin'ny izay fisokafan'ny sistany izay. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tsy maintsy farana ny 7 oktobra izao ny fotoam-piasan'ny seni izay amperinasa amin'izao fotoana izao tsy voatery ho 7 andro aorianan'ny fahazahoanan'ny taratasy kosa ny tsy maintsy tontosan'ny fanendrena izay hosolo tena ao anatin'ny seni raha ny fanazavan'ny pahilalana. Henri Flory. Efa tonga eny am-pelatanan'ny sehatra sy ravitra voakasika ny fanolorana mpikambana eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fividianana avokoa. Ny atota taratasy fanasana azy ireo hanendry ny mpikambana vaovao ny CNI amin'izao fotoana izao. Na eo azy ny fisiany lalàna izay manambara fa tsy maintsy 7 andro aoriana ny fahazoan'ny sehatra sy ravitra voakasika ny taratasy fanasana avy amin'ny CNI no tokony efa iroso amin'ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ity voamera ity ny sehatra na ravitra mandrafitra ny CNI. Tsy misakana ny mety ho fahatarany fifidianana
izay taony asehatra sy rafitra izany raha ny fanazavana avy eo nivy ny ampahalalana nanaovana fanadiadiana. Anjaran'ny rafitra tsirairay avy no manao ny fandaminana makasika ny fifidianana izay solitena azy eo nivy ny aseny. Amin'ny alalan'ny fifidianana ny solitenany izay halefa mambranseny amin'izay fotoana izay zany. Ireo anaranareo dia tsy maintsy alefa any amin'ny président de république dia ny président de république ny mamoaka azy amin'ny alalan'ny didiny mpanjakana. Dia rehefa zay zany izay voapetraka ny solitenany seny par entité. Ary raha misy matara dia le mandany le entité tamin'ny voalohany ihany no mitondra azy. Dia rehefa vita zay dia manao fianianana eo anoloan'ny cour suprême ny seny. Zay izy vao mandray ny asany. Tsy misakana ny asany seny mihitsy tsy fanendren'ny entité anankiray ny solitenany. Fa afaka manohy ny asany foana izy. Mandra-pahatonga ny le anankiray izay nefa eo zany tonga dia afaka miasa. Raha ny fantatra androany vao nisokatra ny fandrotsana ny antotan-taratasy ho an'ireo izay maniry ho mpikambana eo anivon'ny seny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Andrasana araka izany ireo mpikambana vaovao miisa 7 mandrafitra ny seny. Lafa mavao hafa kosa indray dia ho tanterahana any Morondava ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe amin'ity taona ity. Isany ho jerena mandritra izany ny vahaolana ho an'ny Morondava manoloana ny fikoan'ny rika. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny drafim-panjarena ampiarina amin'ny fanatsarana ny tanan-dehibe makasika ny fiovaovan'ny toetry ny andro miantarandriana io. Tanan-dehibe tsara kokoa, fiainana tsara kokoa. Io no lohahevitra amin'ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe amin'ity taona ity. Ho an'ny Madagasikara ontontsaina ny 7 ka hatramin'ny 1 oktobra 2024 any Morondava ny fankalazana izany. Nosafidiana manokana ny any an-toerana. Tafiditra amin'ny vahaolana ho jerena ny fikaohan-drika amin'ny tanànan'ny Morondava. Amin'ilay lafo ny fanatanterahana ny tetikasa, izay ny mazava-dehibe any Morondava satria ho tanterahana manomboka eo ilay fanatanterahana n'ilay drafim-panajariana. Dia ilay tetikasa Orafy sy ilay tetikasa Palma anankiroa lehibe zany efa mifandray amin'izay. Any amin'ny fanatanterahana izy efa misy pikeo atao mankany amin'ny ranomasina, misy fiarovana amin'ny ranomasina, misy toerana izay efa ferana hoe tsy azo anorenana intsony satria efa hiatehana an'izay dia atténuation izay. Nefa ihany koa ahafahantsika mametraka no avin'ny tanànan'ny Morondava ao anatin'izay fahafantarana hoe mila miatrika n'izay fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiakaran'ny ranomasina izay. Raha hoe tsy lafo ny teorika fotsiny zany eo tanterantsika any Morondava fa tena misy asa vaingana izay ho atomboka amin'ny fotoana 3 andro izay ho atreo. Io moa zany le hoe sabotsy maraina tena midina eny toerana mihitsy any amin'ny amoron-dranomasina zany dia tena mitaona ny olona ihany koa ao anatin'ilay izy tonga ny fotoana izay andraisana tanana sy hiatrehana an'izay vokatsy ny fiovaovan'ny toetrandro izay. Izy mandritra ny fankalazana ny fanolorana ofisialy tetikasa maro, isan'izany ny PUDI izay drafim-panajariana makasika ny tanan-dehibe. Rehefa manao drafim-panajariana amin'ny ankapobeny dia efa tsy maintsy mampiditra an'ireo ataontsika hoe ny parametre ny resaka changement climatique. Izany hoe valiteny zany dia efa mamaly an'izay io drafim-panajariana izay ho atolotra io. Izany hoe any anatin'ny analyse diagnostique zany efa mametraka an'izay tsika. Io tsy hoe zavatra mbola fonona fefa iaina io any Morondava. Ka raha ohatra tsika mametraka an'izay amin'izao taona 2024 zao ny drafim-panajariana tanterahana ao anatin'ny 5 taona sy 20 taona dia natao hamaly an'izay zany. Ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany no mitarika ao anatin'izany. Fa ny tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara, ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna mivondrona eo anivon'ny tanan-dehibe, ny mpiatseratra amin'ny tanan-dehibe sy ireo mpiara-mombonampoka no mifanohana amintsika ao anatin'izay zavatra izay. Dia manamafy fotsiny an'ilay tanjona ny tenenina teo taorianan'izay fisiany ny ataontsika hoe fioboana sy ny valanaretina coronavirus izay dia fotoana anankiray zany iarahan'ny rehetra indray ny fanentana ary ho fanometanana ho amin'ny fampantsoana ny tanan-dehibe.
tsy aivina ny fivorimben'ny vondry ny firenena mikambana ny 7 Desambra 2023 no nanondry ny daty ndraiky amin'ny 3 Oktobra ho andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe. Tanjona amin'izany sy ny fampandrosoana maharitra amin'ny alalan'ny fampivoarana ny tanan-dehibe. Isan'ny atao laharam-pameana ny fijerena vahaolana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao raha ny fanazavana. Mandray vahiny sambana fampahalalam-baovao amin'ity androany ity mirahalahy zay mandray vahinintsika romeko amin'ny Henri Florian avy hatrany no fitenenana amin'izany. Randriamasoa Georges fantatriny maro amin'le hoe Rabe Laolao mpanao gazety mpampianatra ihany koa ianao anisan'ny Randriambe asandratra ho mpanjaka amin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao any Ankily Vohitramba Vohipeno Zaframbo. Inona mety hoe antony nahatonga anao hoe asandratra amin'izany toerana hoe ampanjaka zany nefa fantarany maro anao eto Antananarivo renivohitra dia mpanao gazety sy mpampianatra. Ny fanendrena ho mpanjaka dia tsy safidy fa tendry izy io ka nindrenongbe mpanjaka ny Vohipeno tao 2017 raha foeziko ny tantara dia tonga tany Ambady Finandrana izy niaraka tao amin'ny mpanjaka anankiray Ampanabaka zay tonga nanendry ahy tany satria ny fanjakana ho Vohipeno dia telo reto andriampy telo tsy mahazo misaraka. Ray voalohany indrindra ny Anteony, ny Antaloatra zay misy ny Anakara sy ny Antesavana sy ny miaraka amin'ny rehetrarehetra zany, reo no ataona hoe prêtre ary misy ny Ampanabaka zay fagnarivona. Ka ny fanjakana ho Vohipeno zany amin'ny alalan'ny Renonogno Ramasitraka Arivo no nanendry ahy tany Ambady Finandrahana satria zaho efa any Ambady Finandrahana mipetraka izay, nangataka tsodrano no nangatahanay. Ray taona taty aoriana fanendrena no azoko. Tsy fantatro ny antony. Fa rehefa tonga izy dia hoe vita ny fangatanay tsodrano tany Ambady Finandrahana atao mois de février 2017 dia hoe voatendry ianao fa ho mpanjaka. Dia teo moa zany no savritaka be tendry izy io. Ny zanako Lamatoara dia tena tsy nanaiky mihitsy satria mandeha makany Vohipeno zay dia sarotra be le asana mpanjaka. Dia hozy izy ny zareo hoe hozy izy le mpanjaka anankiray niaraka taminy hoe voatendry ianao zay ny tenindrenony tsy afaka mandatsony ianao. Dia ny teny koa moa le ndrenony vavy zay anala satria arak'izay moa hoe ligné izy io ka nivadin'le mpanjaka be tao amin'izay fotoana zay kozinina koa. Hoe fa voatendry ianao dia tsy azo lavina tsony zany dia voatendry zany dia tsy afaka niala tsony fa noho ny firazanako zany dia nametraka sy noho ny tantara zany ao mahantemoro ahy satria za koa nge tsy misy mahalala firy mahantemoro ahy fa mahabetsilehonany no alalan'olona. Amin'ny 20 ny volana Novambra ndray kosa ianao dia ametrahana satroboninahitra ao amin'ny lapan'ny feno vola Ivato ao Vohipeno. Inona mety hoe mazava-dehibe an'io fametrahana satroboninahitra io nefa ianao aorian'izay dia apetraka any Ambady Finandrahana. Inona mety hoe fifandrivian-javatra vereo sa ohatraotrona ahoana? Tsy fanifindravatra fa ny procédure. Zany hoe misy atanatotra be dehibe tsy maintsy atao nanomboka tao amin'ny 2017 aho zao dia nisy karazana casting be dehibe natao satria tsy azo tendrena ho mpanjaka ianao raha tsy mahavita an'izay. Dia ny farany tao zao tao amin'ny voaingana teo tao amin'ny 9 Oktobra dia mbola nanaovana casting farany aho tao amin'le tanàna hoe tao Vohitramba tao amin'ny 17 Novambra 2020 aho ny ampanjaka 420 tao amin'ny Anteony ao amin'ny ampanjakan'ny Vohipeno nanao castina nandritry ny ray andro tao Ivato feno vola tao amin'le lapa be le lapa fangalana tsodrano zany satria zahay zanaky Lamatoa ao amin'ny lapan'ny feno vola zay le tenany koa hoe ligné le izy zany hoe zany zavatra nilovana avy ao amin'ny razana kanefa ny tsy azo tenitendrena fahatany ihany koa fa tsy maintsy manaraka amin'ny procédure dia ny procédure zany mametraka fa afaka herinandro avy ao amin'le fanandratana avy ao Vohitramba vao zay am'izay zany voa apetraka ny satroboninahitra dia mbola misy zavatra mitranga koa zay tsy maintsy mbola ipasevana dia vita ndray zay vao zay am'izay koa vao zay ndray vao mandeha aterina any amin'le toerana isa any Ambady Finandrahana morony mani zay zany lay digana tsy maintsy arahana ka io tsy izany no safidy an'io fa io fomba araky ny fomba jiosy tranainy satria za ireo taranaga jiosy dia ny fomba jiosy tranainy tao 1336 taranaky res Imam Horkan Herios na Ramakararo zay namorona ny fanjakana voalohany indrindra teto Madagasikara izahay tompoko. Mety hoe inona mety hoe asan'ny ampanjaka amin'izao fanjakana républicaine izao? Ny ampanjaka amin'ny fanjakana républicaine dia azoko foezina tsotra. Voalohany aloha zany napetrako amin'ity zany satria misy filahersa raiky ty sy fanasana ho an'ny olona zany anatrika an'io zany ho an'izay ho an'azy satria mila fanazavana be izy amin'izao fotoana zao. Ny mpanjaka zany aloha voalohany indrindra dia hamerina ny sy hanandratra ny hasin'ny fiarahamonina malagasy. Zay zany voalohany indrindra.
faharoa hitazona ny fady hitazona ny fomba ary hampianatra ny fady sy hampianatra ny fomba ao amin'ny taranaka zay ipetrahan'ny hasiny io ary hampita zany ao amin'ny fiarahamonina fahatelo zany handrindra ny fiarahamonina sy ny fihavanana sy ny ao anatin'ny fianakaviana sy ny malagasy handrindra fiarahamonina sy ny fihavanana ao ny fianakaviana sy ny malagasy ary fahaefatra farany fitazonana ny tantara ianao zany tsy maintsy mahavoatazona ny tantara tsy maintsy mahavoafehy tantara raha ohatra ka mipetraka am'zany satria izay le ataontsika hoe identité zay le identité culturelle zany tsy maintsy tokony apetraka ho an'ny mpanjaka satria na inonina tenenitsika na inonina tenenitsika zay mamgeza be ny fanjakana amin'ny sud-est iny amin'ny sakalava misy ihany koa ny antakarana misy ihany koa zay manao ny fombany voatazona le identité de misy zavatra mipetraka koa satria izay ny mahafirenena ny firenena anankiray de hitazona an'izay ny asanay zany hitazona ny mahamalagasy handrindra fihavanana isaorantsika andriamato Randriamasoa Georges fantatrina maro amin'ny hoe Rabelaloha etora rehefa nampanazavana mahakasika ny fanendrena azy ho mpanjaka any zay atao amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao any Vohitramby ankily Vohitramby Vohipeno Zafaramby mankasiraka anao tompoko saotra indrindra tompoko saotra nareo amin'ny rahalahy ihany koa tahaka mazatra anaraka doka vatra isika melohany andirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Compté, cerclé et sécurisé. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC amin'ny 9 oktobra ho avy izao ahitana lalao Stambola ary karazana tolotra tsy ampoizina ho avy tsy ho ela. Telma, Canal+, Chili Citron, Manoltra Banao, Ambondrona, Ropoltona ny fampizarana, Ropoltona ny rano, Ambondrona, ao amin'ny Coliseum, ny alahady 24 octobre, amin'ny Telory. Ny karatra rehetra dia azonao jifaina eny amin'ny Foreston Ampasamadinika, Ankohondrano, Ampandrana, Nectar Ankatapaka, Gascom Nour Tower Ambohitrarahaba ary ao amin'ny www.ketrika.com. Partenaire média, Cool TV FM. Partenaire, Cool Concept Events, Ivanco, Miritsk, Ludacy Records, Newprint. Ambondrona, ao amin'ny Coliseum, ny alahady 24 octobre, amin'ny Telory. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Izay mandoro aly mandoro tanindrazana, izay mandringana aly mamotika taninjanaka.
ianao isika rehetra ndao hiady amin'ny doroaly ndao hiaro ny zavaboary ny tanjona iombonana dia iray Madagasikara maitso indray. Mienatra amin'ny 10 isanjato paysan tany zanabola raha indrambola atao amin'ny Baobab Bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ararotsy ary ireo tombotsoa marobe ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao voakasika avokoa ny sehatrasa rehetra ny fitaterana ny fahasalamana ny piasa birao ny fianarana ny varotra sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso-ivo Baobab Bank Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao Baobab Bank Madagascar banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popin-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty roto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Na renina izy nandritra ny 5-7 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandre nandritra ny 5-7 taona, ary amintsika amin'teny zao nandre le sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC, dia tsy afaka nandeha ny tongotra. Fitombavaka lehibe arahanao amin'ny fiangonana evangelika Shainy etsy amin'ny Coliseum Atsonjombe Analamahitsy. Ny asabotsy 7 ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina mandritra ny tontolon'andro. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo. Iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'Andriamanitra mahery vaika anovany fiainanao, anasitrana ny aretinao, anao fahagagana izay tsy takatry ny sainao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Iariderantsika amin'izany Pepe Shainy Jones Band. Tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao, tsy mitory tsy misy provy izany. manambahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity androany ity tsy zany fa mandriamatory arivo rasoanaivo zay tompona ndraiky sy evaniviny Exinov miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-bavao araky ny fampahatarantsika izany Exinov zany moa dia mpikarakara etsika izy ireo inandray ny etsika karakarana manaraka amin'izao. Ya miaraban'ny voalohany dia miaraban'ny mpanaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV. Ny Exinov dia mikarakara etsika voalohany festival na moto nampitondrainy ny anarana hoe kodiaran-droa atao amin'ny CCI Vato izy io amin'ny sabotsy sy lahady zao 23 et 24 octobre ao amin'ny CCI Vato.
Amin'izay kodiaran-droa zay resaka moto zany mazava ho azy a inona daholo zany tena hita ao anatin'ity etsika karakarainareo ty. Ia, mizara telo lehibe zany ny zavatra iseho ao amin'ny sesy vato amin'ireo andro anankiroa ireo. Voalohany amin'ny mamparesaka moto anazy zany dia misy le course karazany roa zao ny course, ny anankiray misy concours na gymkhana dia ny faharoa course ny moto la plus lente, zany hoe izay moto tonga farany no mibatan'ny fandresena. Somary mampime izy io fa tena zay mihitsy nefa tena sérieux satria ny hetsika ity dia ao ambanin'ny fiahin'ny fédération ny FMAM zany. Dia zay le misy course. Dia ny faharoa misy ny ataontsika hoe village lifestyle, zany hoe ao anatin'io village io ohatran'ireny foire reny izy, misy varotra fampirantiana zany ao ho avy eo ireo concessionnaire mivarotra moto, ho avy eo ireo garage mpanamboatra moto, mpanao custom, mpanao tatouage moa tafiditra ao anatin'ny moto koa matetika. Dia ho avy eo koa ny club na moto rehetrarehetra, zany hoe misy fanentanana zany hoe raha mba te handeha mafy course te lalao moto dia aleo miditra club dia manao fanentanana andreo amin'ny fotoana io. Zay ny faharoa. Dia ny fahatelo misy fampisehoana koa le izy akoatran'ny zay course zay, saika adiny kely fotsiny akoatran'le course le moto anankiroa dia ho avy andrainjaro koa zany ny misy ny championnat de Madagascar ny vélo trial, dia misy ny manche na championnat ho an'ny mpanao skateboard, dia le mpanao RC na le radio commandé kely regny koa dia hanao démonstration ana drift izy ireo dia hanao championnat ihany koa. Zay lazainao zay zao mizara roa amin'ileo andro hoe 3-4 eo. Oui, mizara roa satria ny 7-4 zany ny ataontsika hoe dingana fifanitsanana, dia ny lahady ny dingana famaranana. Dia mandritra an'ireo andro roa ireo koa zany mampiavaka azy araka ny teneniko teo misy fampisehoana ny sabotsy 23 octobre manomboka amin'ny 5 zany dia misy fampisehoana goavana iarahana amin'ny diocèse nomady dia misy esaida. Dia ny lahady kosa loharano tarika raimbolanja dia hitovy zay anafanandreo lanonandreo. Io zany tena hoe feno ny tontolo andro mandritra an'io ny amaranantsika anazy ary afaka alefanao ary hoe mifanentanana ampijerentsika. Ia, mialohan'ny fanentanana nefa dia zao mandritra ny hetsika io zany mazava ho azy misy fitoeram-pisakafoana maro dia maro na hatramin'ny épicerie raha misy eo zany hoe tsy mila mivoaboaka nareo fa tonga ao dia sady faly ny ankizy faly ny lehibe. Ty hetsika ity zany ny Kisinova matetika rehefa manao dia miara-miasa amin'ny police nationale amin'izao 60e anniversaire zao dia nandray anjara feno zareo ka hanao fanentanana izy mandritra ny fotoana io ho an'ny fotoana ionany mpitondra moto be dia be manko amin'io. Dia manana fanentanana zareo amin'io akoatran'ny police nationale eo ihany koa ny assurance aro zay sponsor officiel ny événement moa, dia eo ihany koa ny arovy, zany hoe satria misy course raha sanatria misy ny faharatrana na loza madinidinika mety tsy voatery any amin'ny course fa na le olona tsotra mandehandeha mety ho voafingana mianjera dia hanao fanentanana zareo hoe raha itsika olona tsotra raha sendra mahita accident natapaka inona mifetsika tokony atao sy tsy ho atao manao démonstration zay zany zareo. Dia fanentanana manasanareo amin'ny 23-24 octobre zao amin'ny CCI Vato 10 ariary vidim-pidirana ary ny tapakila dia tehirizina satria isy fisarihana amin'ny laharana tapakila iny tompoko. Angatrana raha no vahita ato anatin'ny fampahalalam-baovao sy tato anatin'ny vaovao ny tondra ny misimisy kokoa mahakasika zay etsika karakarainareo zay. Makasitraka tompoko, saotra indrindra. Zay mahakasika ny iverenantsika mahakasika ny fitokonana ny grève zay ataon'ny Saint-Pidou nisy ihany koa araka izany symposium zay sy tanterahany fahadisaranana zay nikarakarain'ny ministèran'ny toe-karena tamin'ity androany ity misokatra ny birao rehetra ary miasa ny mpiasa ho ny tompona andraikitra fanampanazavana. Rahantsika mahita dia misokafana tamin'ny fomba ofisialy anio teo ny symposium ny mpiara-miasa atao amin'ny sampandralan'ny fahadisaranana. Ny symposium moa araka ny fahafantarantsika azy dia fakana ny hevitra ireo mpiara-miasa rehetra. Dia efa vita ny any tany amin'ny faritra, efa vita ny any Toliara, ny Mahajanga, ny Toamasina, dia anjara ny faritra Antananarivo indray androany. Zava-dehibe ny fakana izay hevitra ny mpiara-miasa izay amin'ny fanatsarana ny
asa izay atao eto amin'ny fahatiaranana malagasy. Ity symposium ty moa dia vatsy ny mpamatsy vola raisam-pirenena vola ka anatiny fanaovana ny asa tanteraka ka ny asa ny atao fahatsiaranana mandeha ny fampandehanan-draharaha misokatra ny bureau rehetrarehetra any amin'ny faritany sy eto Antananarivo satria ny asa atao fahatsiaranana dia amin'ny opération atao dia ilain'ny firenena mpiasa endry sy mpiasa manaja ny lalàna ny atao fahatsiaranana ka misaotra ny mpiara-miasa ary manentana ny mpanafatrentana sy ny mpamoaka entana ary mpanondrana entana mba tsy rorosaina fa dia mandeha ny misokatra ny bureau rehetrarehetra mandeha koa ny asa ty amin'ny foibe-pitantanana. Andrasana araka izany izay avalin'ny Saint-Bidou mahakasika an'izay symposium izay fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia misy avaly ireo namony ainy vokatra ny lozam-pifamoivozana atao Moramanga alina ary 7 kosa ny naratra tamin'izany. Manoloana izany moa dia ilaina ny fitandremana sy ny fanamafisana ireo fepetritra samihafa izay napetraka raha ny fanazavana azo fanadina. Natratra valo amin'izao fotoana izao ireo namony ainy no nilay lozam-pifamoivozana teny amin'ny lalam-pirenena fa 420 teo nelanela ny Moramanga sy Marovoay ny Tranga Al. Fiara sprinter ny coopérative Fifizam mampitony Antananarivo sy Tanambe amparafaravola no niarandoza io. Tendole droit io ary andraindray lalatany io fiara io zany dia nisongona fiara mpitatitra mitovy amin'ny any sprinter ka rehefa nazo an'ilay lalana dia somary nandeha mafy raha ny filazan'ireo family niaraka taminy ary nandeha ny afinyandro-pandeha ny 90 kilometatra. Teo amin'ny mpisongonana zany nefa ny vaky ny kodiarana rina amin'ny ary izay no nitarika ny fivadim-padin'ny tomobile io fiara io ka dia nirony indray no nitodika ny anatsimo vokatr'izay moa dia nisy maty nisy naratra ary atreto araky ny fanosangana tao zany dia 9 maty ary 10 no naratra dia 7 naratra mafy. Isan'izany moa ilay mpamily izay tsy maty. Efa voatazana eny amin'ny brigady ankehitriny ilay mpamily hanaovana famotorana ary ho atolotra tsy ho ela eny amin'ny fitsarana Moramanga ny raharaha. Ankoatr'izay maro ihany koa ireo naratra ka noentina eny amin'ny hôpitaly Moramanga manaraka fitsaboana. Nisy kosa ireo noentina manaraka fitsaboana eto Antananarivo. Teo amin'ny 9 latsaka fifany alina teo dia tonga teto amin'ny hôpitaly be ny Moramanga ary natsona avokoa ny mpiara-miasa rehetra na ny tao anatin'ny repôt de garde zany na natateraka ny fandraisana tanana an'ireo marary. Eto dia tiako ny manome statistika kely alavitsiny amin'ny teny baiko fa nisan'ireo naratra mafy izay noraisina tanana tato amin'ny hôpitaly ny Moramanga na CHRD Moramanga dia 7 misy 7 izy ireo. Atao anatin'izay alina izay ihany koa dia nisy ny fandefasana izay atao hoe évacuation sanitaire marary anaky-enina izay tena atao hoe naratra mafy niakatra ny Antananarivo namonjy hôpitaly lehibe kokoa noho ny CHRD ny Moramanga. Raha totalina zany dia 9 ny isan'ny namony ainy tao anatin'izao loza fifamoivozana zao 3 teny atoerana ary ny 5 tato amin'ny CHRD Moramanga. Dia manipy ny teny ihany koa mba tokony tena hitandrina isika mpamily fiarakodia satria ainan'olona no entina ao anatin'ny ireny mba ialana ny trangan-javatra toy izao toa. Efa nisy ny fepetra noraisina teo anivony ministera manoloana ireo lozam-pifamoivozana maro eny amin'ireo lalam-pirenena saingy ilaina ny fanamafisana izany raha ny fanazavana. Mahakasika lozam-pifamoivozana izay hatrany dia nitrangana déraillement ny fiaran-dalamby any Madaray teny Akorondrano maraina teo. Niteraka fitohanan'ny fifamoivozana izany tena nitoerana tsy fantatra mazava ny antony izany raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra nambina na velo orsa. Tapaka tanteraka ny lalana Ankorondrano miazo ny village des jeux ny maraina teo tafajanona teo afovoan'ny arabe ny fiaran-dalamby any orinasa Madarel hiazo ny tompom-piantsonana etsy Soarano niraikitra ny fifamoivozana manoloana izay. Tsy afaka ampiasaina moa izany le lalana amin'ity fa misy déraillement
mivoaka amin'le lavoie le citerne dia voabahana ty lininy ty dia zay ny tsy ahafahana mampiasa anazy. Ny sele tranga dia le wagon le citerne no najanona fa le lohany ny afaka nandeha dia zay no mahatonga an'le izy tafajanona eto. Avy nanao chargement tao amin'ny LP, avy nanao chargement tetsy amin'ny LP dia chargé zany io citerne io. Samy nilaza ny tsy nahafantatra ny antony fialan'ny kodiarana tamin'ny lalambe avokoa ireo tompon'andraikitra teo nivy ny orinasa Madarel raha nanontaniana mahakasika ity tranga ity. Miatra amina tonga an'izay moa zany mbola andalam-pandiniana tanteraka zay satria tsy za rery koa no mijery an'izay fa misy servisy telo ato dia mbola miara mijery manapaka an'izay. Izy mivoaka ny rel dia rehefa mivoaka ny rel izy moa dia efa fantatra le mpanamoro hoe fa tsy any ambony rel tsony zany kodiarana zany dia mijanona izy. Zay mahatonga zay tsy nandeha mafy izy fa raha nandeha mafy izy lavitra be vao tafajanona nandeha mora izy. Izy tiako moa zany toerana tsy azo andalana mafy fa misy fetrany hoe vitesy zao ihany no andalana an'ity. Naharitra ora maro ny fanesorana ny fiaran-dalamby taorian'izay nikatso tanteraka ny fifamoivoizana ka mpitandro ny filaminana maro no niaran'ny farimbona tamin'ny famerenana izany tamin'ny Elon. Trangam-piarahamonina kosa indray dia jolay iray no trateaky ny mpitandro ny filaminana saika hanondrana sokatra izay ina olona antamingana miisa 7 atao amin'ny garana pasapito omaly. Ankoatr'izay moa dia mpanjara rongony 4 amin'ny rahalahy ihany koa no tratra nambina Ravero Arsontra. Sokatra voarara sy ahina olany taminga miisa 7 indray no trateka omaly tokony tamin'ny fitora ariva. Sokatra avy any Toliara no saika ahondrana ny velany. Angom-baovao tamina olon-tsotra no nahafantarana ny fisian'io jolay io sy ny afikasany anao ny fanondranana. Angom-baovao amin'ny olona tsara sitrapo no nanambara fa misy olona manana heritreritra no transaction mihitsy moa zany le izy. Dia io zany no narahana le izy TPTP any pitsopitsony amin'ny resaka fikarohana fandikan-dalàna na investigation malaza azy amin'ny teny frantsay. Dia fantatra zany hoe reto le olona dia reto le olona mifandray dia mora zay zany ny ahafahana nametraka ny velam-pandrika. Ankoatr'izay jolay enday ihany koa no trateky ny mpitandro ny filaminana hikasa hivarotra zava-mahadomelona fonosana maromaro izay milanja rokolao no tratra ihany koa. Izy ireo zany dia teto Antananarivo renivohitra ny mivarotana azy. Mbola mandeha ny fikarohana ny namany sy ny mpamatsy dia mbola hotadiavina daholo zany zay rehetra zay mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka tsika ny fivarotana sy ny fifohana zava-mahadomelona. Iarahantsika mafantatra fa ny fandraisana an'ireo zava-mahadomelona reo no anisan'ny tena anankiray ahafahan'ny olona entina fitaovana anankiray entina manatanteraka ny asa ratsiny. Ka malo ihany koa zany dia nodivetina ny ranon'Antsakaina satria nahitantsika an'ireo vokatra reo reo olona reo dia olona mpivarotra amin'ireo zanantsika reo zanitsika eto tanàna. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fikarohana sy ny fanadihadiana ny naman'ireo mpandray na mpividy ny zava-mahadomelona sy ireo mpandray sokatra voarara sy olona ny tamingana no giazana ireto biby ireto mandra-panatitra azy ireo any amin'ny faritra Sahazazy. Nankatoavin'ny fanjakana ny fanatanterahana ny tetikasa sangany sy voafehiko tetikasa entana anatsarana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara. Izay no isan'ny songadana nandritra ny tatry ny filan-kevitra minisitra Omaly Hiv Richard. Tetikasan'ny fitondram-panjakana anatsarana ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara ny sangany sy ny voafehiko. Raha toka ny hanomezana fankasitrahana ny mpianatra mendrika amin'ny fanadinana ofisialy isan'ambaratongany manomboka amin'ny CEPE hatramin'ny bakalorea ny sangany. Mikendry ny amporisihana ny mpampianatra amin'ny fampivoarana ny fomba fampianarana ny voafehiko. Ny mpampianatra izay hosafidiana manokana amin'ny alalan'ny isa azo ny mpianatra mandritra ny fanadinana ofisialy. Arisy ny loka omena azy ireo. Nisongadina ihany koa raha nitatitry ny filan-kevitry minisitra Omaly 20 ny volana Oktobra. Andidim-panjakana manendry sy manafoana mpiasa mpanjakana ambony maro. Isan'izany ny fanendrena mpikambana vaovao andrafitra ny filan-kevim-pitantana ny orinasa Jirama izay nahitana solotena mpiasa avy eto Analamanga sy ny avy amin'ny faritra. Farany fandraisan'ny fanjakana antanana ny fandoavana ny abatseranana mahakasika ireo daty 502 baoritra avy amin'ny Arabia Saodita.
ny votoatin'ny gazety mpisaisan-kerinandro Madagasikara matin mpitondra ny entina aminao anatin'ity fanadadina manaraka ity ny andidiny zay zetiny Yves Richard. Destruction à grande échelle des forêts du pays, les saboteurs et autres planteurs illégaux de maïs pointés du doigt. Izay lohateny lehibe nentin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo isariana ny mpamaky azy ho an'ny datiny 1 hatramin'ny 7 oktobra. Araka ny votoatin'ny latsoratra ao amin'ny pejy 2, voamarin'ny mpiaro ny tontolo iainana fa isan'ny tompon'antoka amin'ny fanimbana ny ala voajanahary raha ny tany mena be antimena tsy akarafantsika ireo mpifindra monina ny tsokosoko. Izy ireo izay mampiasa ny teknika ampambolena atsaka amin'ny fambolena ny katsaka indrindra anatin'ny vanim-potoana maina. Misy ambadika politika ihany koa ny fandorana ny ala voajanahary amin'ireo faritra ireo araka ny votoatin'ny latsoratra hatrany. Isan'izany ireo tsy mankasitraka ny fitondrana ankehitriny izay manimba ny ala voajanahary ihany koa. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fiarovana ny ala voajanahary avokoa ankilany ny mpisehatra treto, saingy andrasana ny vokatra momba io. Ankoatr'izay, misongadina anatin'ny Matin Hebdo ihany koa ny mahakasika amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoan'ny ny Antinimera Rotonta, iresahana manokana ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Farany ampahan-datsoratra momba ny fandaharana alalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ao amin'ny pejy 1. Miompana amin'ny fanamboarana ny lamba landy sy ny olana tsedrain'ny mpitsehatra anatin'izay. Io no arahinao anatin'ny fandaharana alalino ny alahady ho avy izao amin'ny fitora arivo. Eo ny maresaka iraisam-pirenena dia vitan'ny ireo siantifika amerikana ankehitriny miampiasa voky-sofo na rein d'apport génétiquement modifié amin'ny olombelona. Fandidina voalohany maneran-tany izay nataona ekipa iray tao New York. Vitan'ny ekipa teo anivon'ny Longonel tao New York ny fampiasana voky anakisoa na ny rein d'apport génétiquement modifié amin'ny olombelona. Tao anatin'ny 2 andro, ny fanentana tsara tamin'ny vatany marary ny voa nanaovana ny andrany. Nitondra fanantenana goavana ho an'ireo marary ny voa manodidina ny 7 alina. Miandry fadindina any Etazonia ny mahakasika io. Midika izao fa hanomboka hiditra tsikelikely amin'ny fampiasana ny tovam-biby amin'ny sehatra ny fandidina isika. Isan'ny fepetra takina amin'izay kosa ankilany maha-génétiquement modifié ny biby, ampiasaina ampifandray azy amin'ny vatan'olombelona, mahakasika io izay mbola mijana ho fikarohana ihany hatreto. Pour l'heure, la greffe de l'animal vers l'humain reste expérimentale. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity andro andehanatranao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous a présenté Ny Vavao. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un site animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.